ny fiainana. Ary ny mpamory rehetra rehetra sy ny mpanota nanatona iaino an' Jesosy. Dia ny monomonina amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe lehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Amen. Luka 10:20 ny andininy 1 sy ny 2. Mampalahelo mihitsy izany toetra zany driavana. Tena toetra fakahalahan'olona, toetra ny mpanamary tena, toetra ny mevitra ny tena no ho zavatra sy tena masina eo anatrehan'Andriamanitra ny toetra ny reto fariseo sy mpanora-dalàna reto. Heveriny angano fanjakan'Andriamanitra fa natao an'ny zareo ihany, na atao an'izay mihevitra ny tena no ho marina kanjo tena ratsy sy mpanota sy mpiantsara velatsy. Riavana, ny fanjakan'Andriamanitra tena ataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Tsy misy na dia ray aza olombelona ka tsy atsoan'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba mpanavakavaka, Andriamanitra tsy mba mpanilikilika. Ny olombelona mpanao an'izany toetra ratsy izany. Mbola iaina ny fiangonana ankehitriny ka izany riavany. Mbola iaina ny fiangonana ankehitriny izany ny mpanaratsy olona sy ny mpanenjika olona. Amin'ny kristianina sasany dia tsy azo atonona mihitsy ireny mpanota ireny, izay iverina hoe mpanota izany. Amin'ny kristianina sasany dia tsy azo antonona mihitsy ny olona tahaka ny mpamory rehetra itony. Andriamanitra manatona an'ireny. Ho anao riavana androany, ny tokony ataoko sy ny tokony ataonao nge dia mivavaka ho an'ireny olona milona ao anaty fahotana sy faharatsiana ireny. Mivavaka ho an'ireny olona tena mitoky amin'ny arena, tsy mba mitodika amin'Andriamanitra ireny, mivavaka mafy ho azy mba hanatona an' Jesosy koa izy tahaka ny nataon'ny reto mpamory rehetra sy ny mpanota ireto. Aza ianao mihitsy no hoe ireny dia avelao ho any, tsy ilaina ireny fa itsika samitsika ihany no ato. Tsy mety izany driava. Tianao Jesosy, jereo anie ny fahotanao. Ianao ve raha mandinika ny tenanao dia mba misy tsara ao aminao na kely aza? Misy tsara ve, misy azo ankasitrahana ve ao aminao itoetranao io, io fomba firesakao io, io fomba fijerinao olona io? Eny fa na fanoloran-tenanao amin'i Jesosy aza ve misy azo raisina ve? Fotoana fandinihan-tena zao. Aza faly anameloka ny hafa sy hanenjika ny hafa izay manatona an' Jesosy. Fa matoa izy manatona an' Jesosy dia misy asan'ny fanamasina izay ao am-pony ao izay mitarika azy hibebaka, ka tsy ianao ny anakana ny fibebahan'ny hafa. Aza ianao no manakana ny fanatonan'ny hafa an' Jesosy Kristy, fa io efa nanabedesany Jesosy ny mpianatra io, efa nanabedesany Jesosy ny olona maro io, ary efa namelezany Jesosy mafy ny mpiantsara velatsy. Androany ary, tia Jesosy, tianao izay mihaino izao teny fiainana sokoa Jesosy, ary tianao koa ireny olona heverinao ho tsy mendrika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndeha antsika samy mifampitondram-bavaka mba hahatonga antsika mianakavy samy mianana fitsaharana anam-pifaliana ao amin'i Jesosy Kristy. Amen.